Namintina ny telo volana voalohany tamin'ity taona 17 ity ny tale général'ny banque BFVSG nahafapony vokatra tamin'ny ankabehany ary afaka manampy ny rehetra amin'ny fikirakirana vola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa izany banky izany. Tsara ny vokatra anivon'ny banque BFV Société Générale tamin'ny telo volana voalohany tamin'ity taona 17 ity satria nahitana fitombona 17 isanjato. Izany hoe nahatratra 530 miliara ariary ny vokatra raha toka 30 miliara ariary zany tamin'ny taondasa. Io no nambarin'Andriamatoa Bruno Massé étalé général ny BFVSG raha nanao jeritodika momba ny zava-bita amin'ny banky izy teny amin'ny IBF etsy Antaninarenina. Ny antony zany angamba dia raha résumeko dia noho ny fatokisan'ny client anay amin'ny BFVSG. Mazava ho azy fa ny rôle anay zany dia hoe BFV zay zany dia banque citoyenne ary acteur important amin'ny développement ny firenetsika. Ny zavatra anisan'ny tena azontsika marihana teo ihany koa dia tombo ny client BFVSG Société Générale zany dia manamarika fa zay koa dia miparticiper activement amin'ny inclusion financière ary farany tena farany ary anisan'ny hoe stratégie anay moa zany au niveau an'ny Société Générale dia hoe ny resaka fanatsarana ny fahafapon'ny client ny mpanjifa. Dikan'izany zany dia miala tsiny moa amin'ny teny vahiny zay amin'ity taona 2017 sy amin'ny taona 2018 dia nitanjona dia manatsara hatrany ny expérience client eo amin'ny isaky ny point de contact ny client anay zany. Raha amin'ny tena hoe point de contact dia hoe point de contact ohatrany hoe ny agence ny distributeur de billets ary indrindra ireo moyens zay ahafahany zareo miasa à distance ohatrany hoe BFVSG net ny site web Société Générale. Vokatra izay paikady na etapahombiazan'izay dia fantatra fa nitombo 700 tao anatin'ny enim-bolana ny mpanjifa amin'ny BFVSG ary miisa ray alina sy roa hetsy izy ireo ankehitriny. Ny votra nandritifiona ny BFV tamin'ny mpanao gazety hatrany fa manampy eo amin'ny fikirakirana vola eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny banky ary manaraka ny fenitra iraisam-pirenena izany. Raha mipitso alakamisy 5 oktobra dia isindray ny laharana vaovaon'ny gazety soa hitantsika ao anatin'ny gazety Midi Madagasikara. Lohahevitra vaovao ary lohateny izay natao indrindra hanampianantsika ao anatin'ny herinandro indray no entin'izany gazety soa izany. Amakivakiana ny herinandro azadiny makany anjara gazetinao zany amin'izay andro ny raha mipitso izay hatretin'ny vaovaontsika toko lasy toko vavy ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ho amin'ny raha mipitso sika mbola mifamehy fotoana eto makasitraka tompoko.